Amen. Ny loha hevitra rahantsika mijery androany dia hoe aoka ho tonga fitahina ho an'ny olona manodidina anao ianao. Amen. Aoka tonga fitahina ianao. Tsy haiko raha ohatra ka mahalala nareo fa misy olona amin'ny tantara hoe nametraka marika tamin'ny tantara. Ohatra zany zao hoe mety mahalala an'izany hoe Adolf Hitler zany daholo angamba tsy Rodolf Hitler. Adolf Hitler. Dia zany lehilahy zany zao nametraka marika tamin'ny tantara saingy marika ratsy be mihitsy hoe tena fahoriana ho an'ny mpiarabelona taminy, ozona ho an'ny mpiarabelona taminy fisiany zany lehilahy zany satria niteraka fandringanana sy fahafatesat'olona aman'arivony aman'alina aman'abotisany maro tany Eropa tao anatin'ny ady lehibe faharoa. Nisy marika ratsy tsy mba fitahiana ho an'ny olona zany Adolf Hitler fa fahoriana ho an'ny olona, ozona ho an'ny olona, fahafatesana ho an'ny olona, fahasimbana ho an'ny olona. Fa mifanohitra amin'izay koa misy karazan'olona tsara namela marika fitahiana be ho amin'ny mpiarabelona taminy. Misy lehilahy anankiray zao frantsay atao hoe Louis Pasteur manarany. Io lehilahy io no nahita ny vaksiny. Andao io vaksiny hitantsika menakavy amin'izao io zany zao dia vokatry ny hoe nisy an'io lehilahy io nikaroka dia nahita vaksiny aromotana izy tany am-piandohana dia io salama ny zazakely amin'izao, tsy voan'ny tuberculose, tsy voan'ny inona daholo, tétanus, diphtérie sy ny sisa satria misy ny vaksiny. Namela zavatra tsara. Zany anefa na dia tsara be toy inona ary dia eto ihany zany. Mandalo ihany zany dia tsy maintsy mivadika ny pejy. Fa tsika kosa amin'ny maha hoe manompo an'Andriamanitra tsika dia ampianarin'ny Baiboly tsika mba ho tonga fitahiana tsara ho amin'ny manodidina anao, ary tsy fitahiana eto an-tany eto fotsiny ihany fa zavatra manamaharitra mandrakizay. Amen. Ndao hijery tenin'Andriamanitra tsika tonga dia tenin'Andriamanitra anankiroa dia raha tsika mba mandinika androany. Ny voalohany dia ao amin'ny bokin'ny Soatroko fahenina dia ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:10 no rahantsika mijery. Dia atolotra ho an'i Jehova ho zavatra voaozina ny tanàna sy izay rehetra ao. Fa raha bajanga ihany no velomina dia izy izay rehetra ao aminy ao an-trano, satria nanafina ny hirantsika izy. Kanefa mitandrema kosa ianareo ny amin'ny zavatra voaozina fandrao, manolotra zavatra voaozina ianareo, nefa maka amin'ny zavatra voaozina kosa ka mahatonga ny tobiny Israely ho voaozina ary mampidi-dozamina. Fa ny vola fotsy sy ny volamena rehetra ary ny fanakavaraina sy ny vy dia masina ao an'i Jehova, atao ao amin'ny rakotry Jehova izany. Dia dingantsika ao amin'ny toko 7 dia ny andininy voalohany ihany. Toko 7 andininy voalohany manao hoe: fa ny zanak'Israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voaozina, fa Iakana zanak' Karmi, zanak' Zabli, zanak' Zera avy amin'ny firenen'ny Joda naka tamin'ny zavatra efa voaozina ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova. Ao amin'ny Genesis toko 10 no vakitsika farany. Genesis toko 10 dia ny andininy 20 ka hatramin'ny 1:20. Koa nanantona azy ny rahalahy dia ny ankoka teo anatrehany ka nanao hoe: indreto zahay ho mpanomponao. Ary hoy Josefa taminy: aza matahotra fa mosoloan'Andriamanitra va? Ianareo no ny saina hanisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa ny saina izany soa, anao takany amin'izao io zao amelona olona betsaka. Koa ankehitriny aza matahotra ianareo fa izao amelona anareo sy ny zanakareo madinika dia nampionina azy sy nanao tena malefaka nafinaritra azy izy. Amen. Reo tantara anankiroa reo dia ahitantsika karazan'olona anankiroa mifanipaka be mihitsy. Ny olona anankiray voalohany dia lehilahy antsoin'ny bokin'ny Joshua hoe Iakana. Iakana zany anisan'ny tao tompony Israely tao izy io.
dia rehefa nobaikoan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia hamambo an'ilay tanàna atao hoe Jeriko dia lasa daholo ny rodorodo. Dia hozy Andriamanitra hoe didino ny tanàna tamin'ny andro fahatelo hoe didino impito ny tanàna dia irodana ny mando. Dia nataony zanak'Israely zany nanodidina ny tanàna impito zareo avy eo nanakora sy ny tabataba dia nirodana ny rindrina, nanao fahagagana lehibe Andriamanitra. Dia efa napetraka Andriamanitra mielo mihitsy hoe rehefa makao nareo amin'ny tanàna ringano daholo ny olona ho famaizana azy satria mpanota loatra zany tanàna zany. Faharoa manarak'izay, aza misy maka na inona mihitsy, na mahita omby ianao, na mahita akoho ianao, na mahita gisy ianao, na fitafina no hitanao, tsisy mahazo maka ninona mihitsy fa atao ohatra hoe zavatra fady reny, zavatra voaozony reny, afa-tsy ny volamena sy ny volafotsy ihany no alaina dia atao rakitra ao anatin'ny tempolin'Andriamanitra. Zay ny baiko mazava. Lasa ny zanak'Israely rehefa nirodana ny manda samy nandeha tamin'ny hitsiny avy dia nanao araka ny baikon'Andriamanitra, tsisy nandray ninona mihitsy ny olona. Navotana ilay vavy atao hoe Rahaba satria nanana finoanan'Andriamanitra izy hoe horesin'ny tanàna dia nanafina ny iraky ny zanak'Israely izy. Navotana izy miaraka tamin'ny ankonany dia nisy an'ity lehilahy atao hoe Akana ity, tsisy nahita fa tany mitakotakona tany izy. Ny olona variana miady ny ao an-tsainy dia hoe aiza zao dia mba misy zavatra matavelavela mahafinaritra ty, sao dia mba misy akanjo aty, tony mbola akanjo tsara dia tsy alaina ve tony dia naka maromaro mety niaraka tamin'ny zanany mihitsy aina mba tsy fantatro satria izy menakavo ny novonoana rehefa avy eo dia naka dia nanafina dia samy lasa daholo moa ny olona rehefa avy eo kinanjo niteraka olana be zay. Ozy ny tenin'Andriamanitra nivakitsika teo hoe nanao zay ratsy teo imason'i Jehovah ny zanak'Israely, nahatonga azy reo hoe rehefa niady izy tao aorianan'io dia resy nandositra nanantena be mihitsy josoasiny miaramila hoe ataontsika mamay rehefa Andriamanitra momba atsika. Kinanjo nandositra teo anoloan'ny fahavalo tao aorianan'io satria nisy an'ilay olana be nataony Akana tao. Rehefa avy eo moa rehefa nanontany tamin'Andriamanitra ny olona, Andriamanitra ny teny hoe nisy an'izao, nisy an'izao, nisy an'izao, nalaina ilay lehilahy tsy nankatoa dia nifaizan'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana izy. Nampalahelo be mihitsy ny tantaram-piaina. Niteraka olana be, olona anankiray fa niteraka loza ho an'ny firenena manontolo. Noho ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra, noho ny fitiavan-tenan'ilay lehilahy koa, fitiavana ny zavatry ny tany, tsy mba malala ny olona tamin'izay nananana, tsy azo atao ty amin'ny manaraka mbola misy omen'Andriamanitra ihany, fa ty lo tsy azo atao, tsy nankato sady ty tena dia niteraka fahoriana ho an'ny firenena manontolo. Misy kristianina ane dia zao hoe ohatrohatra ny Akana mihitsy. Indraindray tsika tena ohatrohatra ny Akana, zany hoe tsy miteraka fitahiana ho an'ny asan'Andriamanitra, tsy miteraka fitahiana ho an'ny fiangonana ho an'ny hafa zay manodidina anao, fa ndraindray olana ho an'ny olona isika, olana ho an'ny asan'Andriamanitra tsika ndraindray. Ary zay ny anton'ilay loha hevitra ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ianao tsy ho tahaka an'izany. Aoka zany olona lay resahako zany le olona tsy tany Amazonia andy, fa ianao aoka tenao fitahiana ho an'ny olona ianao, fitahiana ho an'ny hafa ianao, ho an'ny manodidina anao, ho an'ny fiangonanao. Misy ane karazana kristianina dia zao hoe mandreraka ny hafa ndray ny ataony. Raha tokony hampahery ny mpino, raha tokony hitondra fampaherezana ho an'ny hafa dia faharerahana, fahaketrahana, fahakiviana, zany no hoe zany akely kristianina ohatra ny Akana. Tsy mba mampandroso ny hafa noho ny aminy dia be dia be ny olona ny miala tsy manompo an'Andriamanitra intsony, noho ny fihetsika nataony, noho ny teny nataony, noho ny fiainana iainany dia be dia be ny olona tsy mety manatona an'Andriamanitra. Firifiry ohatra n'izany rehefa zay manatrika ohatra ny Akana. Olona lasa mitondra ozona ho an'ny hafa indray fa tsy mba mitondra fiainana ho an'ny hafa, tsy mba mitondra fitahiana ho an'ny hafa, fa mitondra zavatra ratsy ho an'ny hafa. Ny olona ohatran'izany dia olona feno fitiavan-tena. Zay ny tena olona lehilahy fitiavan-tena. Tsika raha vao mbola hoe tia tena
dia tsy ho fitahiana ho amin'ny hafa mihitsy. Ny fitiavan-tena angeno anisan'ny tena olana lehibe. Ny fitiavan-tena hoe tia tenenao ianao ihany, tia tenenao ny hevitrao ihany, tia tenenao ny mombanao ihany, tsy mba mijery inona no mety fetraika amin'ity, inona no mety fa ianao ihany, ianao ihany, ianao ihany, dia miteraka olana ho amin'ny hafa ianao rehefa. Aza dino fa ampianarin'ny Baiboly tsika mba ity ny hafa tahaka ny tenantsika. Ampianarin'ny Baiboly tsika mba handefitra na dia amin'ny tsirarany ary, satria ny tian'Andriamanitra dia ho fitahiana ho amin'ny hafa ianao. Amen. Tsy ho problema ho amin'ny hafa ianao. Misy karazana kristianina dia tena hoe tsy azo atao fotsiny ilay izy fa mampite androka ao anatin'ny fiangonana hoe tena tsara aminao angamba miala, satria ny problema kamosery izy ao am-piangonana. Manimba ny oasan'Andriamanitra. Hitanareo ny kamosery ange dia zao hoe miainga amina fampitehana tova kely fotsiny hoe selulina kely vitsivitsy aloha. Fa malaky dia malaky mitatra raha vao tsy voatsabo dia vetivety ilay olona dia maty rehefa. Fa misy kristianina ingane mba tsy eto izany kristianina tena kamosera mihitsy. Tena kamosera zany hoe fahasimbana no entiny amin'ny fitiavan-tenany sy ny fiainany sy ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra dia fahasimbana no entiny ao anatin'ny fiangonana. Zany ngeny izy rehefa lazain'Andriamanitra keto hoe tsika ane raha vao tsy mankatoa an'Andriamanitra, tsy manao izay lazain'Andriamanitra dia aza dino fa hitondra fampitehana ho amin'ny asan'Andriamanitra ianao. Ny olona izay tsy manana an'Andriamanitra dia mijery antsika izay milaza fa kristianina, mijery ny fiainanao ny olona. Raha ny fiainanao ary tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra akory, tsy mandeha araka ny tokony ho izy, olona kristianina mpanday, kristianina mpiady aman'olona, olona mpiavinavina, tsy mba mpamerina mitrosan'olona sy ny sisa, zavatra ohatr'izany hitany, zany ny kristianina kamosera zany. Tsy ilaina ty anatin'ny fiangonana ny ohatran'izany ary na Jesosy ary dia tsy hitan'i Jesosy mihitsy izay anaovana azy. Satria manimba raha tokony hitondra fitehana. Eka dia mba olona natiala ny lavitra be any zany fa tsy ianao. Amen. Andraindray nefa nge zany akany zany, zany akany zany miteraka olana izy. Tsy nampandroso fa mampihenona. Dia ianao zany mila mieritreritra foana za ve mba mampandroso sa mampihenona. Amen. Za ve mba mampandroso sa mampihenona. Misy tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Hébreu le hoe maneke mpitondra anareo manoava azy dia misy an'le hoe manina moa izy teo hoe aza mampisento azy ao amin'ny Hébreu fa tsy haiko tsara le izy hoe tsy tadidiko tsara mampisento. Fa misy kristianina dia tena mampisento paster, mamparary fo paster, mandratra fanahy paster. Tsy hita mihitsy izay anaovana azy satria sady maditra, tsy mankatoa an'Andriamanitra, tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra, feno fitiavan-tena, tsy lahitra anarina, dia tsy hita ny izy elana. Ry havana izay manatrika eto, aoka ianao fitahiana ho amin'ny hafa. Amen. Dia ny lalana dia izao, ianao mankatoa an'Andriamanitra, dia ianao mandeha amin'ny fitiavana. Zay ny lalana zay. Rehefa mankatoa an'Andriamanitra ianao, rehefa manao izay lazain'Andriamanitra ianao, ary mandeha amin'ny fitiavana ianao, dia ho tonga fitahiana ho amin'ny hafa ianao. Efa teneniko tamintsika teto foana moa fa ho averiko hoe fofona ratsy ny kristianina ohatr'izany. Tsy haiko raha izay taloha tany Madagasikara be voalavo, dia misy voalavo ao an-trano. Dia rehefa misy voalavo aloha tsy tena olana loatra, fa ny tena olana rehefa hoe marary ireo voalavo ireo dia misy fisaonanao satria misy voalavo maty any ananinany. Dia rehefa elaela amin'izay dia ahoana amin'izay le fofon'ilay voalavo ao an-trano, diovina daholo aloha. Hay tsy hita mihitsy. 3 andro aty ariana vao hita hoe hay ty ato anaty plafond karoana zay vao hita. Fa maiko ane zany zay miditra ao an-trano ao
dia tsy mba henony le fofona eno miritra, tsy mba henony le fofona tsara ohatra fa inona no eniny? Voalavo no eniny, fofonina kosa zany. Zany zavatra enony olona vao miditra ao an-trano izy, dia tapidio tsara. Fa raha vao ny kristianina anankiray koa no ohatrany akana dia zany koa le izy. Tsisy hitan'ny olona tsony ny tsara ao amin'Andriamanitra, tsy hitan'ny olona tsony ny zavatra mety ao amin'Andriamanitra, tsy hitan'ny olona tsony hoe tony ege tena misy olona tena miova fo mariny, tena novan'i Jesosy marina ny fiainany, tena olom-baovao mariny, fa ny hitany dia le fofom-boalavo ihany. Zay ihany ny hitany, zay. E olana zany ege tena olana be amin'izy ty riavany. Hoy ny gasy endry Paul manao hoe ny fandio iray siny no tsy mahaleo fandoto iray tany. Azonareo raha alaina zany ny rano eraky ny sio be dia asiana zavatra maloto tsy iray sio fa kelikely fotsiny ao dia efa maloto io rano io, dia ohatran'izay le izy. Raha ray amintsika menakavy reto fotsiny ary no olana, dia ny fiangonana manontolo ny mahazo ny anjarany ao anatin'izay. Ka zay ny mazava-lehibe hoe aoka ho fitahina ianao. Olona ray teto. Andriamanitra ake tokony mba hoe ianao kosa tokony mba izy mihitsy no ataonao, fa zay moa naninona. Hozy Andriamanitra hoe miaraka ao nareo. Miaraka ao nareo menakavy. Ry havana zay manatrika eto, aoka ho tonga fitahina ianao. Tena aloha namanao kekinao azavady, aoka ho tonga fitahina ho amin'ny Amen. Zany mihitsy. Mifanohatra be amin'ny akana mihitsy i Josefa. I Josefa ndray le nivakitsika teo dia tena hoe fitahina ho an'ny rahalany, fitahina ho an'ny fireneny, ary fitahina ho an'olona be. Na taiza nisy an'io lehilahy atao hoe Josefa io dia tena fitahina izy ho an'ny olona. Andevy natongavany tao Egypta, nataony olona andevy tao izy. Tao amin'ny patron izy, fitahina ho amin'ny patron. Miasa tsara, tena makatosy manaiky, ary hitan'le patron Josefa mihitsy hoe tena omban'Andriamanitra ty lehilahy ty, tena miaraka amin'ity lehilahy ty, na business ny Potifara reny le patron, nandeha tsara, tena tsy araka ny eritreretina mihitsy. Rehefa avy eo indray tonga indray nisy olana indray, nenjehana noho ny marina indray izy dia lasa nigadra fotsiny tamin'izao, fa na dia tany Edomenindreo ary dia mbola fitahina ho an'ny gadra rehetra tao moa Josefa. Izy ny pampahery an'ireo gadra ireo, nahita fitito eo mason'ny pénitentiaire le mikarakara azy tao izy faly daholo ny olona miaraka aminy, matsiaro ny olona tena afo tena mahafinaritra any am-ponjany. Natonga azy taty aoriana kely nasambatra indray tonga prime ministre tany Egypta rehefa avy eo, dia mbola tsy niova ihany fa tonga fitahina ho an'ny firenena nisy azy. Noho ny fahendrena zay nananany dia tsy nisy maty mosary ny Egyptianina na iray ary, afaka ny sakafo foana, nefa tonga ny mosary nandritra ny 7 taona. Fahendrena nananana tonga ny olona afaka ny sakafo foana, ary tsy reo ihany fa na niava ny tany lavitra tany ary nandreo hoe misy sakafo any Egypta, dia tonga tao lasa namelona ny ralany zay mivarotra azy ho andevy izy, namelona ny havany, namelona ny tarany. Rehefa maly Josefa dia analinaliny zanak'Israely lasa mitombo tao Egypta. Fitahina be mihitsy izy, na taiza na lena. Alleluia. Ry Josefa zany le olona hoe tianao iarahana, mahafinaritra anao no miaraka aminy, mahafinaritra anao no miresaka aminy, tena fitahina izy. Engane mba ohatran'izany ianao, na antsony ianao fitahina ho amin'ny, na antsony ianao hitondra zavatra tsara ho amin'ny afo. Teo tsika nda resaka voalavo, fa nantsony ianao mba hitondra fofona tsara. Nisy rahalahy teo tamin'izay tao ambadika tao dia ny rahalahy resaka tao, dia nanantona anay izy, vao nanantona izy to dia nisy fofona manitra be mihitsy tany. Tsy haiko inona zany, raha manitra varesa, nisy zavatra manitra mihitsy tao aminay sy rahalahy Sotran tao, nisy an'le izy. Avy eo moa lasa lasa engane mba ohatry zany ianao hoe na aiza misy anao dia manitra. Amen.
mitondra fifalinana amin'izay toerana misy anao ianao, mitondra fahasoavana any amin'izay toerana misy anao ianao, mitondra fitahina any amin'izay toerana misy anao ianao. Amen. Manao ohatran'ity Josefa ity. Dia averiko tsara hoe ny atongavanao amin'izany dia ianao mianatra mankatohana Andriamanitra. Ianao mandeha amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra hoe za tena anao izay lazain'Andriamanitra. Zay ny lalana voalohany. Ary ny lalana faharoa dia ianao manapa-kevitra ankatoy ny tenin'i Jesosy hoe tiavany namanao taka ny tenanao, ho tonga fitahiam-be ho amin'ny hafa fisiana. Amen. Misy tokoa aloha ry havana kristianina tena fitahina izy ho amin'ny mpino, fitahina izy ho amin'ny asan'Andriamanitra, fitahina izy ho amin'ny firenena misy azy. Nahoana ny ilazako an'izany satria tsy tapaka mihitsy izy mivavaka ho an'ireo, tsy tapaka izy. Le kristianina olana ho amin'ny hafa teo tsy tapaka izy mifosafosan'ireo. Zay ny tena ataony tsy tapaka zay. Ny manaratsy amin'ny ranona dia ny mifosan'ny ranona dia ny miresaka amin'ny fiainan'ny ranona dia mitsikera zay tsy mety eo amin'ny fiangonana io, fa tsisy hitany akoatran'izay. Zay ary tsy mivavaka ho an'io zany izy. Fa le kristianina fitahina ho amin'ny hafa kosa ny tena tsy tapaka dia vavaka izy. Ny hitany dia zavatra tsara ny amin'ny hafa ny hitany. Ohatran'ny to fananiny akatona mihitsy aza indraindray ny masony ilany mba tsy ahitako ohatran'izay tsara ny amin'ny hafa, mampahery ny hafa, fitahina ny hafa, mivavaka ho an'ny hafa, mivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra, mivavaka ho an'ny mpano. Zany angely izy afaka tonga ohatr' zany ianao ry havana zay manatitra. Afaka tonga ohatr' zany mihitsy ianao. Hoe ianao le olona tena mpivavaka ho an'ny mpino, mivavaka ho an'ny kristiana, mivavaka ho an'ny fiangonana, hoe Andriamanitra tena afaka manatenanao mihitsy hoe hivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra. Amen. Misy kristiana tena fitahina tsara ho an'ny namany, manampy an'ireo izy, manohana an'ireo izy, mamangy an'ireo izy, mampahery. Rehefa enina misy marary dia avy hatrany izy dia mahatsapa hoe raha anasianabavy zany marary zany tsy maintsy vagiko any zany, tsy maintsy hanao programa, tsy maintsy hanao an'izao, satria fitahina izy. Fa ny kristianina olana tsy miraramy zany izy. Raha tenenina izy maheno hoe marary ange hono rano, ohatrany tsy henony zany. Ny azy ny tiany rehefa marary izy dia tonga any ianao, fa izy tsy ho tonga any aminao izy, satria fitiavan-tena fotsiny. Ry havana malala zay manatrika eto, fitahina ho amin'ny hafa, zay ny tadiavana. Amen. Tsy le olona ampaherezina foana, tsy ratsy akory ny ampaherezina. So nareo hoe za tsy andeha hanantona ny pastera antsony, tsy ratsy, na izay ary mila fampaherezana. Za misy foana mivadiko mampahery rehefa ohatrany hoe kivikivy indraindray hoe misy an'izao indray le maillot dia misy an'izao indray aty. Dia rehefa maheno an'ilay izy ianao, inona daholo indray zany. Dia misy mampahery ianao anatin'ireny ianao, asan'Andriamanitra io, tsy maintsy mandroso, dia mitraka indray ianao, ilainy zany. Amen. Dia engane ianao, mba tsy ny olona mpaherezina foana, fa mba mampahery koa indraindray. Amen. Fa misy engeno dia zay e, raha mpaherezina izy aloha dia tena izy foana io. Fa tsy mba izy mihitsy zany ampahery zany. Mba mianara mihitsy hoe za koa dia mba fitahina ho amin'ny hafa, mba za koa mampahery. Misy an'ireny kristianina vaovao reny dia za mihitsy mba mampahery azy, fa tsy hoe ampaherezana foana, ampaherezana foana, ampaherezana foana. Hoy Jesosy zay manao hoe rehefa mba nahazo maimaim-poana dia ahoana. Zay ny naompon'Andriamanitra, ianao fitahina ho amin'ny hafa. Ianao hiteraka ny fahombiazana ny hafa, hanosika ny hafa mba handeha ao ambony kokoa hatrany. Tena ara-baiboly tsara mihitsy zany, ary tsy ny ato am-piangonana ihany fa any amin'ny toerana izay misy anao any, any amin'ny havanao any, dia aoka izany no alalananao. Amen. Hoe raha iny dia tena miteraka zavatra tsara atao amin'ny fianakaviana, zava-doza ny raha hoe reny mba mivavaka fotsiny reny. Aza saina rangaha reny amin'ny fivorim-pianakaviana, teraka korotana sy tabataba fotsiny reny. Kritikena daholo zao rehetrarehetra zao, tsy mba mampandroso ny fianakaviana, zavatra mampalahelo ake zany. Saingy zavatra misy zany, nefa kristianina. Ianao mpino mihitsy no tokony
tena io dia fazavalo amin'io fianakaviana io mahafinaritra ny olona miaraka aminao tsy mety amin'ny olona mihitsy raha tsy hoe atsoino pastera kely lasa pastera kely mihitsy ny fiantso anao atsoino izy fa tena nieviny tena ilaina amin'ity amen zany angeny izy enao nge zany teneniko zany kaza resaka amin'ny olona memorisy enao zany ampaherezoko zany hoe atao fitahinao amin'ny fianakavianao ao enao ao amin'ny ankonanao ao enao ao amin'ireo le zanakao reo enao dia tena fala misy hoe akatorohevitra ny aminy indray aloha ka tsy hoe mandositra anao nio azo atao eny ty resaky ty fa miparitaka ndray io zao raha eny zany le kristianina pozina ho amin'ny afy matahotra ny olona na ny resaka zavatra aminy ary tsy samy tantara zavatra aminy satria pozina be izy fa ny kristianina fitahina rehefa tsy avaratelo dia tsy avaratelo na mivaly adefimandry ary amen tsy avaratelo fitahina izy manohana ny afy izy mampahery ny afy izy tena matsapa mihitsy ny fiangonana hoe tena mafinaritra ary rehefa nerina any tratranoko izy ka elaenina rehefa tsotsony tomany daholo ny olona tomany daholo ny olona fa mipozina tsy tao maneniny olona tanareo le vavy atao hoe dorkasy eo amin'ny baiboly raha mananjanaka ianao dia dorkasy atao anareo mahafinaritra be ny tantarany i dorkasy tamin'ny fahavelony dia fitahina ho an'ny fiangonana nisy azy dorkasy reo le mahanitra sy mpitondra tena tsy nanakitafy tao ampianona dorkasy mpanjaitra na anjay raha ny akanjo daholo reo nikarakarainy tsara za tsy afaka mitory-teny loatra ary petera ozy izy za tsy dia tena talentako loatra ty hoe mitory-teny amin'ny vahoaka ty fa za mivavaka ao anareo dia mba manompo an'Andriamanitra amin'izay azoko atao manampinampy an'ireto kristianina reto manohana anyreto rehefa misy ohatrany hoe mikorotana ny tokantranon'ireo zany anisan'ny tonga mandaminao rehefa maty dorkasy gogogogo daholo ny olona mety ny teny age reo olona reo ranona mihitsy maty zany angendraindray tokony rano nareo ve tsy efa nahery olona nanao an'izany hoe fa maninona ny rano na fa tokony rano satria fofona maimbo no entiny olona ozony olona rovina ihany vao afaka zao fofona izao mba te aheno manimanina ty zahay fa raha miaraka amin'ny olona ohatra misefakory kosa izy ianao zany amen ohatra dorkasy dia tena mahatsapa fa mihitsy tena manompo ny tompo iny tena zanak'Andriamanitra mba ataovy zany ny alalananao raha hoe na aiza toerana andalovanao dia atsapany olona hoe tena zanak'Andriamanitra tena kristianina re tsy tanteraka izy iny fa tena zanak'Andriamanitra tena manompo ny tompo tena mampitehana za hanaraka reny mihitsy hivavaka zany ny tokony misy zany olona tsara hoy ny oabolana hoe aleo laza tsara zay be zay maniny zay laza ratsy zay mi tsara be zay fa osy le izy hoe aleo laza tsara zay be areny le anareo to mety fa le amin'ny oabolana fa maika mahafinaritra hoe alon'ny baiboly mahita olona hoe tena mahafinaritra manana laza tsara fitahina ho amin'ny afy nefa tsy manana zavatra loatra eo ampelantanany zay mpanakarena mpanefoefo be nefa pozina ho an'ny ray tanàna tsisy ilana azy zany ry avanaandriamanitra ary aoka tsy hoenao zany hainareo nga mantantarany Estera ao amin'ny bokyny baiboly bokyny Estera ao amin'ny baiboly mitantara azy vehivavy tsara tare ohatra mivadiko zao io Estera io mariny zany ohatra mivadiko zao vadinao tena tsara tare ray mpianakaviana manatrika eto esan'ny miaratsaka kely fotsiny dia zao tsara tare Estera dia lasa vadin'ny mpanjaka lasa vadin'ny mpanjaka Estera dia tao anatin'izay na nambolana manany zavatra rehetrarehetra izy raha ohatra zany ka amin'le olona le amin'izao dia hoe lasalasa izy dia adinony daholo ny olona rehetra adinony daholo ny namana sy ny olona fa Estera na dia tafakatra faratapony ary hoe vadin'ny mpanjaka tsisy fahefanamboniny zany tsony ankoatra ny fahefan'Andriamanitra
dia nisy olana be tao amin'ny firenena hoe oringianina daholy ny mpiray tamin'ny razanaminy. Izy amin'io tsy any Madagasikara fa izy amin'io aty à La Réunion vadana mpanjaka aty. Dia raha ohatra ka dia velao hoany zay hoany zalo hoe fa eto mety ny fiainao. Fa tsy nanao an'izany izy. Niady mafy hatramin'ny farany izy. Na dia amoizany ny ainy ary dia niady mafy hatramin'ny farany izy hoe raha maty dia maty, raha tsy maty fa tsy maintsy vojeny ireo ataoko ahoana ny mijery ny loza amin'izony fireneko sy ny fandringanana miavako. Zany le olona fitahiny zany na ataony mihitsy amonjena ny mpiray tamin'ny razanaminy tsy ho faty ny fahafatesana ary naomby le izy lombazana. Misy kristianina ange ohatra le Estera. Ary isorana lehibe ny tompo fa misy Estera koa ato amintsika ato. Esterosy, Estera. Zany hoe mpamonjy fanatsy ho faty, manarana eloka be, mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny fahafatesana ao akaty amin'ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Zany ange ny Estera zany tsy mamela ny olona ho veriny amin'ny hery, ny devoly dia misarika ny olona ho veriny amin'ny fahaverezana, manajamba ny mason'ny olona, mahatonga ny olona tsy hijery an'Andriamanitra, mahatonga ny olona ohatrany hoe ampiandry rapitso hoe efa fantatry ny olona nge be dia be ny olona malala hoe mila manompo an'Andriamanitra izy, mila manatona an'Andriamanitra. Ny devoly manajamba ny masony, fa ny Estera kosa dia tsy manaiky an'izany, manatona ny reny olona reny izy, mitona ny reny olona reny izy, mitarika ny reny olona reny izy mba hanompo an'Andriamanitra, andao hanompo an'Andriamanitra. Fa toy izao nge nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao hoe nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very, andao hanompo azy ianao, sao ianao ho very ohatra ny Estera mihitsy fitahiny izy ry havana. Amen. Fa mifanohitra amin'izay na ny mpanota ary mandositra tsy mety miaino, fa ny Estera kosa miaino azy tsara ny olona, misy lahatra ny olona maro manantona an'i Jesosy. Aoka ho zany hoe amin'ny androm-piainanao eto an-tany dia atao fitahiana ho an'olona hoe noho ianao dia voavontsy ty olona ty, noho ianao dia nanantona an'i Jesosy ty olona ty, noho ianao dia nanolo tena ho amin'ny filazantsara ty olona ty. Ataovy zany ry havana zay manatrika. Ny any olona nitaona anantona an'i Jesosy dia ny anabavy ny dadanay. Vavaka izy io dia nitaona tamin'izany zay mbola kely tsy tena mahalala nininina loatra fa mety mbola zokojokokely ny zanakiraha iandro zao fotsiny angamba ny nitaonako. Dia nentiny tao amin'ny fiangonana le miogaoga sy mitabataba ohatrany netony atsika tony. Dia nentiny tao dia faly ary satria mba mandidy tehatehaka miaraka amin'ny hira tsy hay tsisy hainao oatra mahafinaritra fotsiny. Dia rehefa vita zay dia zay ny nataony. Fa iny tomany andrem-pandehanako ao am-piangonana iny tsy navelan'Andriamanitra tafandriamanitra tamin'iny. Elaela taty arina anala CPE dia hoe makany am-piangonana daholo mivavaka, tonga dia io fiangonana io tao an-tsaiko dia hoany hoe mahivavaka ho an'ny CPE ary nanomboka teo amin'izay tsy navelan'Andriamanitra tafandriamanitra indray. Dia ohatrany hoe misy manery anao fotsiny an-dàlana dia verina tao amin'io fiangonana io indray afa ny tenony dia tamin'iny ihany nanapa-kevitra naradian'i Jesosy rehefa. Zay ngely izy fitahiny io olona io ndray eritreritra hoe dia ho taoko ty zanaky ny anadahako ty dia lasa pastery io rehefa aveo. Non, taona fotsiny izy nitarika dao raiky izy any am-piangonana dia nanaraka ianao olon-dehibe no miteny. Dia ohatran'izay le izy. Eka ane mbo fitahina ohatry zany ianao. Rehefa tonga any an-danitra dia isy olona marobe ao arinanao hoe reo dia nitombonao reo. Misy olona amin'ireo ary tsy fantatrao dia antany ny tompo mihitsy ianao hoe fa ahoana moa ty ange tsy fantatro ty olona ty hoe za ahoana nitaona azy. Tsy zany fa ity le nitombonao dia ity nitombonao ty ndray no nitaona azy dia efa zanakao ihany io zany. Amen. Zavikelinao io zany fitahina be ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Zany ange no izy raha manao an'izany ianao mamonjy fanatsy ho faty ianao manarina eloka be. Tsisy zavatra mihoatra noho izany. Azo adino fa zany no tena fifaliana lehibe amin'Andriamanitra zany hoe mahita olona anankiray manolo tena ho azy, manolo tena hibebaka anaraka ny famarina ny tenin'Andriamanitra maro. Dia raha mana-tanteraka an'izany ianao faly aminao Andriamanitra. Tena faly aminao dia faly aminao Andriamanitra.
Amen. Misy koa kristianina asa rahainareo le atao hoe reo le vehivavy niaraka tamin'i Jesosy. Andao ataontsika hoe reo vehivavy no anarany fa misy anarana maromaro ry Joanina sy ny sisa fa ataontsika hoe reo vehivavy. Reo vehivavy reo a mbola tsy tena naheno mpitory an'izy reo mihitsy ahako. Le vehivavy niaraka tamin'i Jesosy, reo le niazakazakana kany amin'ny fasana rehefa hoe alahady voalohany tamin'ny herinandro a, dia hoe ho any amin'ny fasana andeha hijery ny faton'ny tompo androso tsy tena voalaza. Nefa reo vehivavy reo a nanandanja be mihitsy tamin'ny asa fanompon'i Jesosy. Reo vehivavy reo a eo mpamatsy volan'i Jesosy. Nisy tamin'izy reo a vadiny mpitandrina amin'ny fanana ny Herôda. Dia reo nanompon'ny tompo tamin'ny fanana loza ny Baiboly. Reo vehivavy reo zany makany amin'ny vadiny sy ria mba ameo kely an'izao ataonao inona? Mba ameo an'izao fa misy mpitoroteny mahafinaritra le mila fanohanany Jesosy sy ny mpianany. Dia reo nanohana azy reo nananaky tapom-bola ny tompo a. Reo vehivavy reo tena anisan'ny manatevina ny tapom-bola. Tsy hainy loatra reo vehivavy reo nefa tena misy tekakany be dia be. Matoa Jesosy afaka nandehandeha tsy teroa dia voky izy zany. Reo Petera nge tompo ka niala tamin'ny fanaratony. Nanaraka an' Jesosy daholo ry Matio nahafony asany sy ny fivelomany. Aiza ry izy no hita sakafo fa reo vehivavy reo no mpanohana, reo no mpikarakara, reo no nampandroso ary nisy fetraikany tany amin'ny asa fanompon'i Jesosy ny zavatra nataony. Misy kristianina tena ohatrany zany mihitsy izy. Hoe satria izy manan-komena, satria izy manan-katao dia fitahiana ho amin'ny asan'Andriamanitra izy. Amen. Fitahiana ho amin'ny asan'Andriamanitra izy. Rehefa misy ilaina ao amin'ny asan'Andriamanitra, satria izy nomen'Andriamanitra, satria izy manan-komena, satria izy manan-katao ao anatin'ilay izy dia fitahiana ho amin'ny ohatran'ireo vehivavy niaraka tamin'i Jesosy reo. Amen. Fandraindray mampalahelo amin'izao, tsy haiko nareo raha mahalala fa za dia tena mahalala mihitsy. Soa aloha eto amintsika ohatrany tsisy fantatro raha tsy diso aho. Fa mahalala hoe hitanao hoe mpanaka rento ny oloto fa tsy manohana asana ny tômôbilina mividy foana, ny trano manangana foana, ny fiangonana nefa trano azo. Zany ny kristianina braika zany. Inona koa ny ilananao ao? Ianao manan-karena ianao, ny tômôbilinao anankitelo, ny tranonao firy, ny fiangonanao trano azo. Tsy mety zany ry havana. Alao anao mahanitra tsy manana miminina misy raha izany. Dia alao omena an'ilay olona ohatrany madame Felisy. Alao maovany azy, ataony bildiny io fiangonana io. Amen. Ameo an'ilay olona tsara reny, le olona araka an'Andriamanitra reny. Ianao tsy anao ninina. Fa misy anefa zany. Satria nahoana titena. Azonareo? Titena dia izy ihany fantany. Tsy fantany akory hoe matoa nomen'Andriamanitra ty a. Dia misy ampony. Za tena tia ampianatrareo amin'ny foko rehetra loany. Io vola eo am-pelantananao io raha tena marina tsy hanao loatra io. Amen na sa tsy amen? Eny e, iny tsy dia tena misy manao amen na betsaka fa mbola fery tsy hanao loatra io. Tsy hanao loatra io. Tsy ho alaiko ilay izy rehefa avy eo fa raso io le vo. Sao dia efa misy mampirina ny karta eo. Misy fanangonana karta zany eto rehefa avy eo. Fa raha ny tena marina tsy hanao io. An'Andriamanitra ny volamena sy ny volafotsy. Zao tontolo zao a dia an'Andriamanitra. Ianao zao manana trano dia raha anao le trano, anao ny ao anatiny sa tsy anao. Sa hoe ty trano ty ange anay efa nivilisy sotrao tsisy anay daholo a. Fa raha anao io trano dia anao daholo ny ao anatiny ao. Anao ny fandriana, ny armoara, ny sisa sy ny sisa rehetra dia anao. Ohatr' zany le izy. An'Andriamanitra zao tontolo zao, zay rehetra eo aminy dia anazy daholo. Anisan'izany ianao dia mipoketranao koa. Anisy dia kartanao koa. Daholo ny volamena an'Andriamanitra daholo. Fa Andriamanitra tsara dia apetrany mba ho tantanantsika amin'ny fahendrentsika. Zay ny izy. Ny karamanao io an'Andriamanitra raha ny tena marina fa omeny anao, ho tantananao araky ny fahendrenao.
fa ho avy ny fotoana tahinanao io hoe nomenanao le talenta, nomenanao le izy dia nataonao inona. Ka raha ohatra ianao ka omen'Andriamanitra vola sy araina eto amin'ity tany ity, tsy mba manao ninonina ho an'ny asan'Andriamanitra, inona no lazainao rehefa tonga any an-danitra? Tsy zany fa zay nenaka ny métropole 2 fois par an dia za mo hitanao ihany fa nanangana trano dia nanao dia mitanisa eo tsisy resaka asan'Andriamanitra. Hoy ny tompo manao hoe io amin'ny sobiky daholo le zavatra nataonao teny an-tany tamin'ny volanao ndao ampadalovina atao anaty afo le izy mololo daholo na le sobiky ary may tananao ary saky may tao. Fa eka ne mba ho fitahina ho an'ny asan'Andriamanitra ianao hoe misy rakitra ho anao any, misy arena ho anao any, aza miary arena ho anareo ety an-tany zay lany migadradraka sy ny kalalao. Fa eka ne mba hisy arena ho anao any an-danitra zany hoe rehefa tonga any an-danitra hoentina misobiky ao ampandalovo le izy mila olona mihitsy ianao misy ampio aloha hibatany fa tsy zany hoentina atao am'le sobi ato am'le afony e nozana toetra dia atsona koa mesezery aviloma tena mavesatra be hoentina le izy volamena mamirapirana tsara mihitsy hoe tena nanao amin'ny asan'Andriamanitra ianao. Amen. Raha manan-katao ihany ianao dia manaova zavatra ho amin'ny asan'Andriamanitra. Na eto à la Réunion io, na any Madagasikara io, na any Comore io, na any Nairobi io, naiza rehefa mbola afaka manao ianao manaova zavatra ho amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa hitanao misy an'ireny pastera mijaly reny tsy mahaloa hofatrano izy, afaka mandefa 10 euro isam-bolana ianao ataony hofatrano, omeo zany. Fa zany ny rakitra ho anao any an-dany, voyagenao any métropole, ny vakansanao any Madagasikara io ane nga io entinao any an-danitra io, tsisy mololo daholo reny. Fa le ataonao amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa misy mpivavaka hitanao hoe sahirany tirasy anabavy ty, tsy voalohany dekolavo ny zanany ataovy zany fa rakitra ho anao any an-danitra. Rehefa misy ezaka ataon'ny fiangonana ka afaka mandray anjara, ataovy zany fa rakitra ho anao any an-danitra. Amen. Ny ahy isaorako lehibe fa manana vady ohatran'izany, tena manana vady ohatran'izany, tsy midera azy akory ahy eto fa ny amin'ny vadiko tena zany. Vadiko nge miteny amiko ary indraindray ozy aho manao hoe mba manonofy azy aniko, ina moa manakana antsika tsy hamonofo manana an' Jesosy. Amen na sa tsy amen? Zay za ary vony tsy maintsy mahazo trano eto à la Réunion dia betsaka no mieritreritra hoe fa ohatrinona ny ao amin'ny rakitra faharoa io. Hoy aho mantsena hoe 150 euro isaky ny alahady eo ny ao raha misy. Fa tsy manatena an'izay aho. Fa Andriamanitra no tena hoe voly tsy maintsy mahazo trano eto à la Réunion eto. Dia ozy ny vadiko manao hoe fiangonana vidina rehefa hividy fa tsy tranonao zany. Inona no lazaiko akombovava. Azonareo le toe-tsaina tsara ka marina tokoa zany ka. Fa nga moa dia tena misy urgence be hoe dia zay dia feny an-dalana mihitsy no matory sy alina fa dia ny asan'Andriamanitra aloha atao raha manambola ohatry zany eny ianao ataovy. Amen. Za tsy teny aminao hoe ataovy zany raha tsy manao an'izany ianao dia meloka be, fa manome modely tsara ho anao aho hoe atao fitahiana ho amin'ny asan'Andriamanitra ianao amin'ny lafiny rehetrarehetra io. Atao fitahiana ho an'ny mpino ianao amin'ny fihetsikao, amin'ny fiteninao, amin'ny fitondrantenanao, amin'ny fiainanao manontolo. Ary misy amintsika efa tena ohatry zany aloha, tena makasitraka anao manokana mihitsy ny tompo androany ary mampahery anao hoe tohizo zay. Amen. Tohizo zay zavatra zay fa tsara zay. Engane sy andalovanao dia manimanitra daholo. Manimanitra. Ohatra raha lay asina nge le manimanitra ny teneniko teo, ozy nareo izanay ary zany. Io baka vidéo io zany hoe taizary izy mividy zany raha manitra zany. Dia ohatran'izay le izy. Amen na ve zany? Tompony hitanao. Manatsafidy zany tsika. Na tsika le kristianina olana sy zavatra tsy mahasoa amin'ny hafa, na tsika le kristianina fitahiana. Raha atao amin'ilana ianao dia hiady rery eo ianao fa tsy ombanao ao Andriamanitra. Eny misy namana ihany aloha ao e. Ho avy ao Satana anampy anao. Ho avy ao daholo ny fanaratsy anampy sy anomana anao hoe mahafinaritra zany. Fa raha atao amin'ilana kosa ianao
ho avy eo Andriamanitra sy ny fanahiny ampahery sy tananao Andriamanitra amin'ny fotoana te anaovanao zavatra ny Andriamanitra misy manome anao fafana alefa sonana ataovy ary hotahiko ianao asiky soa ianao meko an'izao ianao meko an'izao ianao satria mangetaentana izany tompony hitantsika rehetrarehetra ny aza fanahy koa ny ampahery atsika ndao iarivavaky tsy tisotra ny tompo